tao anatin'ny vily io misy le panneau magie regny misy an'ireny panneau magie regny tao anatin'le vily dia le panneau magie regny moa zany a magie noire adoration le hani coucou avec Tia Canada. Waouh, lavche, coucou, vous allez bien? Ça va? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment vous allez tous? Ceux qui sont abonnés, les amis. Tena zay mihitsy ilay fiadanana homen'Andriamanitra sy voavidy ka. Nisy taona ao anaty baiboly misy tamin'izany fotoana zany a iza moa le apôtre nandeha Paul angambany. Paul sy iza le zany Barnabas angamba izy. Sa Philippe tsy tadidiko tsara hoe iza le apôtre. Dia nandeha nanao évangélisation zareo nandeha nitory an'i Jesosy a dia nakany toerana anankiray, nakany amin'ny ville anankiray. Dia tao anatin'ny ville io misy le panneau magie regny. Misy an'ireny panneau magie regny tao anatin'le ville. Dia le panneau magie regny moa zany a magie noire misy moa le manao magie le magie le tsy magie le izy fa hoe misy trucage fotsiny le carte ampiasainy sy ny tariny fa misy manao hoe magie noire ny hoe occultiste ny sorcier dia misy ohatran'izany. Dia tamin'izay io lehilahy tao amin'io tanàna anankiray io atao hoe manao magie noire mihitsy izy. Dia rehefa tonga tao mety Philippe angambany zay tsy tadidiko tsara. Rehefa tonga tao le mpianatra Jesosy anankiray zany nitory filazantsara dia nanao fahagagana dia hitan'le panneau magie noire le izy hoe hafa misy ty ray ty zany sitrana marary miala ny demony ohatran'izany. Dia niteny koa raha le panneau magie hoe omeko vola hozy izy nareo fa za koa mba ameo an'io puissance anareo io hoe hovidiny zany hono le puissance hovidiny zany hono le fanamasana. Tena pome satria tonga dia miteny le mpianatra Jesosy hoe tu es maudit parce que tu as cru que on peut acheter le Saint-Esprit. On peut pas acheter le Saint-Esprit. Dia avy moa izy niteny hoe mivavao izy ianao mibeba mba tsy ho faty tsy ho ohatran'izay zany. Dia teny le panneau magie noire hoe ianao mihitsy no mivavao anao mba tsy ho tanteraka aminazy no zavatra teneninao zany. Tsinona va? Ny fanamasina tsy afaka fidiny. Fanamasina atao hoe capacité de Dieu. Dia amintsika zany a Jesosy niakatra any an-danitra fanamasina ny asa ty fanan'Andriamanitra le manasitrana, fanan'Andriamanitra le mampitsangana maty izy rehefa misy zavatra ilaintsika za zao rehefa misy zavatra hoe zavatra ilaiko na amin'ny journéako na le fanamasina ny atoko voalohany satria izy ny ao anatiko ao satria izy le namena anahy dia izy le plus près de moi.
tsy miantso hoe raha io na ohatran'izay fa fanamasina tonga dia atsoko voalohany pour moi. Ohatra hoe misy ohatra taraiky ohatra zavatra simple zavatra mahazatsika rehetrarehetra ohatra taraiky dia tonga dia Saint-Esprit no antsoina hoe Saint-Esprit ouvre skapolalina s'il te plaît parce que tara be zay dia tena wow tena ataon'ilay izy rehefa miaraka amin'ny Saint-Esprit zany tsika dia tena hoe mahita fahadiana isan'andro tous les jours misy témoignage foana tous les jours ako misy témoignage foana hoe na zavatra kely tsisy dikany eritreretintsika tsisy dikany ary tena afaka hoe témoigner hoe waouh aujourd'hui le Saint-Esprit vraiment m'a ouvert une porte vraiment il a fait ceci j'ai trouvé grâce j'ai trouvé faveur Saint-Esprit daholo manao andramany fa misy zavatra hoe ilainao maikana hoe tena hoe ohatra hoe fandriny fona ohatra zany dia fanamasina na tsy hoe no iresana fanamasina dia atao amin'ny anaran'i Jesosy foana. Coucou mbola variana aminao foana mahafinaritra. Merci. Jesosy hatrany. Elle sait qu'elle no mivavaka. Sera le pantany. Aiza no mivavaka. Za aloha mivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe ao fiangonan'i Jesosy Kristy fiangona ao amin'ny ICC Soavimasoandro no mivavaka. Voilà. Tsy haiko nahitanareo ICC Soavimasoandro. Inona moa ny anaran'io quartier ICC iny? Soavimasoandro inona moa ny anarany? Tsy tadidiko. Soavimasoandro. Hitanao le rond-point io le rond-point ngezabe io dia le ray makany vato dia misy pavé miditra iny miditra amin'ny Soavimasoandro raha hitanareo le rond-point be eo devant ny American School io devant ny American School io amin'ny lalan'ny Ivandry iny zany misy rond-point ngezabe devant ny American School io dia amin'ny rond-point iny ray makany amin'ny makany vato alohan'ny andraisana an'ilay rokady dia amin'iny andraisana an'ilay rokady iny tsy makany fa juste à côté misy pavé izay miditra dia makany ICC Soavimasoandro dia ao zay no mivavaka. Bonjour votre afaka mandefa MP dia andefasana numéro téléphone. Coucou Yas Galeb, coucou maman Galeb, ça va? Tratran'ny embouteillage zay. Ho an'izay maika aloha dia tena tratra, tsy nefa tsy maika be. Alive, ça vient de Saina, des 8 ans. I miss you too. Mumbie koa ihany. Tokony manao programme mihitsy dia alohan'ny ho avy dia efa manao programme. Comme ça afaka manao raha tsika maman. On pourra passer une journée entière par exemple ensemble. Life sad and silent, Fatsela. Ok. Teneno aloha zao alohan'ny henganao à la réunion hein. Tu me dis quand est-ce que tu viens et comme ça on peut planifier, on peut programmer. Une journée entière, je sais pas. Ou je peux t'accompagner dans des courses. On peut être ensemble. Ezakin zanak'indry spaghetti na 8. Oh toi efa veriko foana zay sy biga tsy zanaka nandray ary tsy mananjanaka zay mananjanaka amin'olo kafa izy fa tsy amina tsy mananjanaka mihitsy zay efa veriko aminareo foana fa nareo moa zany tsy mino anahy dia bon je peux rien faire de plus que vous dire la vérité vraiment
lasa mamanza foana akindry. Ino moa androany jeudi? Vendredi? Ah, vendredi androany. Avec un mini barbecue. Bisous Carole. J'aime comme ça. Tout est comme un soir. Mais comme un Jackson. I'm fine for the safe time. Hainao misy zavatra tianao entina mbavaka hoe spécial dia tena manasa anao tonga hiaraka hiankohaka aminay amin'ny 22 juillet ao amin'ny pavillon-Antaninarenina dia afaka mihitsiny hoe misy mpanompon'Andriamanitra afaka mivavaka ho anao izay afaka mivavaka ho anao amin'ny andro tongava hoentin'ny sujet de prière anao nasoratanao amin'ny taratasy ilay izy dia hoentinao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hitanao hoe fa hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra mandao anao satria Andriamanitra maheno rehefa ianao mivavaka aza mieritreritra hoe tsy maheno mihitsy izy rehefa ianao ilay mivavaka fa maheno izy rehefa olon-kafa anao mivavaka maheno foana izy. En plus, il a dit je fais grâce à qui je veux faire grâce. Manasa anao mihitsy tena hoe hoentinao sujet de prière anao soratanao amin'ny taratasy dia hoentinao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny 22 juillet ao amin'ny pavillon-Antaninarenina dia afaka hoentsika mbavaka ilay izy afaka misy mpanompon'Andriamanitra mihitsy ao afaka mitondra mbavaka izay afaka mivavaka ho anao dia tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut venir, il faut venir. Ny fanapahana ino moa zany fanapahana fatotra sy ny zavatra rehetrarehetra dia eo amin'ny fanatreha fanamasina foana ny fanapahana tsy mijanona zany reny rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa mitsoka izay mahatonga na manasa anareo hoe tongava amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tongava eo iny ahitanao la clé zavatra be eo izy manoratra amin'ny masonao vraiment faut venir des clics n'importe tena valina be zany mijery anao fa en tout cas ça t'a réussi, ça se voit tena marina les déclics omaly mihitsy any témoigner tao amin'ny page-ny Nasandratra Rakotobe nanao témoignage tao mihitsy ako omaly tsy haiko na efa mipublier fa misy hoe Nasandratra Rakotobe zay dia nanao témoignage tao zahako dia raha te aheno hoe inona le déclic hoe tena hoe nampiova mampihe anao foana moa zay matahio satria ça paraît incroyable, ça paraît impossible. Enfin, aux Andriamanitra hoe ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, les zavatra rehetrarehetinao hoe tsy possible mihitsy c'est possible à Andriamanitra. Il est le Dieu de l'impossible. Ah oui, mon ami, le Dieu là, il est le Dieu de l'impossible. Combien de fois j'ai vu sa gloire, combien de fois il m'a montré sa fidélité, il m'a démontré sa force toute puissante. Un jour Dieu m'a dit, un jour aussi ce matin, alors que j'étais en train de prier, d'intercéder et tout, et j'ai écouté sa voix de les premiers dans la tête, il m'a dit, je suis le Dieu tout-puissant, mais je suis aussi le Dieu qui est auprès de toi. Ça veut dire il est le Dieu de tout, il est le tout-puissant, il peut accomplir des grandes choses et il peut aussi accomplir des petites choses, des choses qui semblent insignifiantes. Il est là. Amni,